Efa ndresaka an'izay any moa isika zany dia tandondoza ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra ny sehatry ny fizahantany satria dia mahatratratra any amin'ny 3.7 isan-jaton'ny sidina tokony haingy no voatery ajanona noho ny olana misy eo amin'ny ery Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io no fanazavana nentin'ny ministeran'ny fizahantany ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro. Sehatra iray miantoka ny fampandrosoana ara-toekarena ny sehatry ny fizahantany. Ny fizahantany izay miankina ihany koa amin'ny fifandraisana anabakabaka. Arak'izany, misy fiantraikany lehibe eo amin'izany sehatry ny fizahantany izany ny fitokonana izay nanomboka ny 15 jona lasa teo. Hatramin'izao dia mahatratra eo amin'ny 3.7 isan-jato ny sidina ny foanana na vola annulé no hita hatramin'izao, ary ny vola réalisé na ny sidina vita hatramin'izao dia mahatratra 7.2 isan-jato 27%. Fitraikany zany dia mahatratra eo amin'ny 903 eo ny olona tsy afaka niakatra teo ambony fiaramanidina, tsy afaka nandray ny fiaramanidina zany ka nanafona ny dia na ny visite zay mieritrretina ho atao. Ny loza mananontany ngeza be zao amin'izao atao hoe haute saison touristique zao dia raha mahatratra tokony hahatratra eo amin'ny 20 780 eo ny avy any Europe ohatra, tsy efa misy eo amin'ny 12 080 ny efa nanao réservation. Dia ny loza lehibe mitatao zany zao dia voafoana, an'io tsy ho tonga aty ireo olona voaisay ireo. Ny any Asie indray dia efa misy any amin'ny 4 arivo any, 704 arivo ny olona Newman, ary efa nisy mividy billet mihitsy nahatratra eo amin'ny 500 arivo, kanefa dia hanafoana ny diany noho ny zavatra miseho eto amin'ny fiaramanidina eto amintsika eo. Nambaran'izy ireo fa tsy tokony hopotehana ny fizahantany. Ny antso manokana dia aoka mba tsy hopotehana ilay fizahantany fa fianakaviana maro, orinasa maro no mivelona amin'ny fizahantany manerana amin'ny faritra eto Madagasikara, ary tena manohana ny atao hoe seha-pamokarana rehetra tsy fizahantany fotsiny fa misy fandraisany ihany koa amin'ny resaka taozavatra ohatra, ifandraisany amin'ny resaka fivarotana zavatra madinika izay vokatra eto an-toerana. Voankazo koa ary tena miatraika amin'ireo fianakaviana izay mivelona amin'izany sehatra rehetra izany ilay vokatra izao fitokonana ataon'ny fiaramanidina eto amintsika izao. No atotra anterin'ireo tompon'andraikitra ireo fa tokony hatsahatra amin'izay ny fitokonana eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar.